Ry ava-malala ao amin'ny tompo. Ampitomboina ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Andeha hidery hanome voninahitra an'Andriamanitra tsika ry havana amin'izao vavaka amin'ny alakamisy andron'ny fanahy masina izao. Ny salamo faha 110 ary no aoka hivelatra eo ambany masontsika. Salamo faha 110 ka ny andinin'ny 3 voalohany no hiderantsika an'Andriamanitra. Rehefa iarahantsika mahita ny salamo faha 110 dia isika rehetra no iara-maka azy amin'ny anaran'ny Tompo, ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, manao hoe: Aleloia! Hideran'i Jehovah mifoky rehetra aho, eo amin'ny fivoriany marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah, ka dinihiny izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Amen. Firana FFPM faha 412, andinin'ny voalohany. Dery, laza, voninahitra tokoa no asandratra eo anao ry Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Fa lehibe sy mahery ianao, lehibe ny voninahitra ao, eny manerana izao tontolo izao tokoa ny voninahitra ao. Dia misaotra sy mankasitraka anao amin'ny famondram-po lehibe sy mahagaga. Indreto izay velona hatrampamonjena Tompo, afaka midera sy mankalaza ny anaranao, manandratra ny feo fiderana, ny salamo fiderana entinay, maneho ny fankasitrahanay sy ny fankatoavanay ianao. Tompo malalo, misaotra taminao amin'ity ora sy fotoana sarobidy, ahafahanay miombom-bavaka eto, ahafahanay mianoka eo amin'ny fitiavanao, ary mahatsapa ny fahatsaranao Andriamanitra eo amin'ny fisinay. Koatreo sy taio ary ny fotoana rehetra, isehon'ny voninahitra ao, zay rehetra atao. Tompo malalo, tantano zay rehetra andalana monjy izao fotoana izao, mba ho tonga eto, ka mba ho tanteraka tokoa ny fifalianay miaraka aminao Andriamanitra. Fanamasina ho sokafin'ny folay alalan'ny soratra masina, sokafin'ny fonay mba tena hanananay fiainanao aminao. Amin'ny anaranao Kristy nanaovanay ny vava. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Tonga sahady eo amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra sika ry havana. Mialoha ny hitsanganan'ny mpanompony amin'ny vakiteny sy ny vavaka dia andeha ataontsika ny hira fa 10 FFPM andinin'ny voalohany.
Iaraka mako sy ny teny soratra masiny sika ry havana. Izany dia hita ao amin'ny Genesisy 1:7, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 5:7. Genesisy 1:7, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 5:7. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany. Dia ho Farao tamin'ny mpanompony: ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary io koa Farao tamin'ny Josefa: satria efa nampafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra. Ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy no ianao. Ary indray Farao tamin'ny Josefa: indro efa nanendry anao hanapaka ny tany Egipta rehetra aho. Dia nesorin'ny Farao ny peratra tamin'ny tanany, ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa, dia nampitafiany ny rongony fotsy madinika izy, ary nasiany rojo volamena ny vozony. Dia nampitaingeniny teo anatin'ny kalesiny faharoa izy, ary ny vahoaka ny antso teo alohany nanao hoe: mandole, ary hotendreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Ary io Farao tamin'ny Josefa: izao ny Farao, ary raha tsy teninao dia tsy hisy olona netsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary nataon'ny Farao hoe Zafenata-Panea no anaran'i Josefa, dia nomeny azy Asenata, zanaka vavin'i Potifera, mpisorona tao hona ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egipta. Epistily ho an'ny Romanina 9. Epistily ho an'ny Romanina 9, ny andininy 14 hatratra amin'ny andininy 15. Fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahy-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana, izay iantsoantsika hoe Aba Raio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manamboninaitra aminy koa. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa. Fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia ho fitsorina amin'ny fahandevozana dia ny fahalovana, ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany, fa isika koa, na dia manana ny voaloam-bokatry ny fanahy aza, eny isika aza dia misento ato anatintsika, miandry ny fananganana anaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Fa ahoana ny mbola hanantenan'ny olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Amen. Iara hitsangantsika hitsena ny filazantsara. Filazantsara nosoratan'i Lioka,
Boky nosoratan'i Luka toko 9. Andininy 120 ka hatramin'ny 220. Luka toko 9, ny andininy 120 ka hatramin'ny 220, vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay fa mbola afaka nandre ny teninao, le teny fiainana aina mahazo azy ary famelombelomana ny fanahinay. Misaotra Tompo raha mbola navoronao indray izay eto amin'ity tempolinao masina ity, handray niafatra fa ny teninao. Dia mangataka ny fanahy masina ary izay ankehitriny raha eo, arotsaka ao aminay tsirairay avy aizanay mandray ny fampianarana izay atolotry ny mpanomponao, ary izay sitraka ao rery ihany Tompo no hotorian'ny mpanomponao aminay izay tafavory eto. Dia mesahinao fanahy masina, ary meo fefatoana feno izay aizanay mandray izay lazainao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Mbola hanapaka ao amponareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadana Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Raha mijery atsika izao dia ny fanamiana no hitantsika mariky ahafantarantsika ny diakona sy ny asampana tanora kristianina. Fa eto amin'ity fampianarana ity dia mahita ihany koa isika fa ny fanahy masina no mariky mahazanak'Andriamanitra antsika. Ndeha ny Genesisy toko 1:7. Genesisy toko 1:7, ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 5:7, izay efa nivakiana teo, izay mitantara ny amin'ny nanandrata ny Farao i Joseph. Ka ao anatin'izany ny fanahy masina dia hitantaratra amin'ny olon'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia hitantaratra amin'ny olon'Andriamanitra. Ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 7:30 dia ahitana taratra an'izany. Fa ny andininy 7:30 no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany. Raha mijery ny baiboly fototra na ny baiboly hebreo izay nandikana ity baiboly ity isika, dia tsy hevitra no voasoratrana fa teny na parole. Izany hoe sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany teny izany, raha ny baiboly hebreo izany no jerena. Ka vao ny teny momba ny amin'ny nofy ny mpanjaka i Josefa dia resy lahatra ary nahatsapa i Farao sy ireo mpanompony rehetra fa i Josefa tena olo manana ny fanahin'Andriamanitra.
Midika zany fa ny teny izay alokan'ny olon'Andriamanitra dia mampahafantatra sady manambara fa manana fanahy masina izy. Ary ny zava-dehibe izay tsara ho fantatsika eto, ny teny rehetra izay alokan'ny vavantsika io dia marika famantarana, ahafantarana fa manana fanahy masina ao anaty isika. Ny fitenitsika na eo amin'ny fiarahamonina na eo amintsika samy kristianina dia efa miteny io teny io. Io firesaka atsika io efa miteny ny momba atsika. Manana fanahy masina ve sa tsy manana fanahy masina? Ary zany dia hitantsika ao amin'ny Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy dia nanana ny fanahy masina. Raha vao natao batisa i Jesosy dia nidina ao amin'ny Jesosy ny fanahy masina araka ny lioka izay novakiantsika teo. Ary tsy vitan'izay fa nenty ny fanahy tany anefitra i Jesosy, nalainy devoly fanahy, fa nandresy ny fakam-panahy Jesosy Kristy. Anisan'ny famantarana anankiray izay fa manana ny fanahin'Andriamanitra Jesosy Kristy. Ary tsy izay ihany ny zavatra nisy, fa ny fahendrena izay nananan'i Josefa sy ny fahadiovampo ary ny fahatsoran'i Josefa dia endrika iray lehibe ihany koa, manamarika fa olo manana ny fanahin'Andriamanitra izy. Andevo tao antranon'ny Potifary izy, dia nahatoky tamin'ny fanompona nataony. Ary niaran'ny fitsapana ihany koa i Josefa, satria lela bôgôsy Josefa, dia naniry jangajanga taminy ny ramatoan'ny Potifary. Kanefa noho ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Josefa dia tsy nanoty izy. Ary nampidirina tao an-tranomezina ihany koa i Josefa, fa mbola nitohizany tsara ny fanompony. Midika zany fa na aiza ny toerana misy ny olon'Andriamanitra dia hitantaratra foana ilay fanahin'Andriamanitra ao anatiny ao. Ny olo manana ny fanahin'Andriamanitra dia hitantaratra amin'ny fiainany manontolo zany, na amin'ny teny izay alokan'ny vavany, na amin'ny firesaka izay ataony. Eny fa eo amin'ny toetrany, eo amin'ny fiainany, eo amin'ny fiarahamonina dia hitantaratra mandrakariva fa manana ny fanahy masina ny olon'Andriamanitra. Tsy izany ihany ny fahamarinana eto ry havana malala, fa ny fanahy masina ihany koa dia manandratra ny olon'Andriamanitra. Ny fanahy masina ihany koa dia manandratra ny olon'Andriamanitra. Mijery atsika amin'ny andinin'ny faha-efapolo hatramin'ny andinin'ny faha-dimampolo dia mampiariary ny amin'izany. Ka izao no ambarany amin'ny andinin'ny faha-efapolo: koa ianao no anapaka ny ao an-tranoko, ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra. Zany ny teny izay nataony mpanjaka Farao tamin'i Josefa. Midika izany teny zany fa tena resy lahatra ny amin'i Josefa noho ny fomban'Andriamanitra azy Farao. Ary maneho ihany koa izany tenin'ny Farao zany fa tena nahatoky an'i Josefa izy, satria hitan'ny Farao miariary fa manana ny fanahin'Andriamanitra mahatoky i Josefa. Ary eto raha miresaka hoe anapaka
ny ao an-trano tsy trano fonenana no resaneto fa entina manambara ny amin'ny fanjakana sy ny raharam-panjakana rehetra. Midika izany fa i Josefa dia nomena fahefana, nomeny ny farao fahefana hitantana ny raharam-pirenena tao Egypta. Nomena fahefana i Josefa andamina sy amatsy ny vahoaka, ary indrindrandrindra ifehy ny firenena Egyptiana manontolo. Ka ao anatin'izany ny olo manana ny fanahin'Andriamanitra dia azo itokisana. Ny olo manana ny fanahin'Andriamanitra dia azo mena andraikitra fa tsy mandiso fanantenana. I Josefa ilay navidiny rahalahy ho andevo tao amin'ny Potifara. I Josefa ilay niaritra fahoriana tany am-ponja. Teto dia nasandatra Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanjaka Potifara izy, tamin'ny alalan'ny mpanjaka Farao izy. Ary hitantsika miharihary koa izany ry havana malala atao amin'ny Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy dia manana ny fanahin'Andriamanitra, fa nolavin'ireo jiosy Jesosy Kristy ary nombona ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy, nitsangana tamin'ny maty ary nakarin'Andriamanitra nan-danitra ary nomen'Andriamanitra fahefana, nasandatra Andriamanitra. Ary hoy ny soratra masina ao amin'ny Filipianina 4:2, Filipianina 4:7. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy, koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra. Ry havana malala, ny fijorontsika ho matoky amin'ny fananantsika ny fanahin'Andriamanitra no hijeren'Andriamanitra sy hanandratan'Andriamanitra antsika. Ary ny olo manana ny fanahin'Andriamanitra dia hita taratra mandrakariva eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fitondran-tenana, eo amin'ny fiteniny, eny amin'ny fiarahamonina misy azy, ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny. Koa mandehana ry havana malala mba makatahaka ny amin'ny Josefa eto, makatahaka ny amin'ny Jesosy Kristy izay voalaza teto, fa mahasoa, mahatsara antsika ny fiorenantsika ary ny fitanantsika ny fanahin'Andriamanitra ho ao anatintsika ao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanana. Amen. Dia hivavaka isika ry havana. Andriamanitra tomponay io, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izay fa nambaranao taminay indray ny sitraponao tamin'ny alalan'ny mpanomponay. Misaotra Tompo fa mampatsiahy anay tokoa ianao, fa tsy ny fitafiana kay no hamantarana tokoa fa mpanompon'Andriamanitra, fa tokony ilay fanahy masina ato anatinay izay mandrafitra, manefa ny mety ho toetoetranay Tompo, na ny fiteninay, na ny sainay, ny fihevitray, fa indrindra izay rehetra mety ho ataonay. Misaotra Tompo fa
mampianatra anay koa ianao fa ny fananao masina dia manana hery lehibe tokoa hanandratra ny olonao ary mahatonga tokoa ny olonao olona azo itokisana eo amin'izay toerana ijoroana na fiarahamonina na asa na fianakaviana ary indrindra eo amin'ny fiangonana. Indrisy Tompo fa tsy tanteraka izany. Menatra izay raha averinao eo aminay tokoa ny teny rehetra izay naloaka ny vavany. Mitonona ho mpanompon'Andriamanitra tokoa izay Tompo. Milaza amin'ny sasany fa tena manana ny fanahy mahery avy aminao. Indrisy nefa Tompo fa mety tsy mifanaraka amin'izany. Ny toetra ivelany asehonay eo amin'ny manodidina anay. Dia hibaboana rery Tompo ny lasa, ny ankehitriny ianao no hamotsy sy hanadio. Dia mifony izay Tompo amin'izay rehetra mety hoe olona tsy azo hananana fitokisana ka izahay. Tsy mba afaka sandratra tahaka ny Josefa izay nanehoanao ny voninahitra ao. Tenao ny hamindra fo amin'ny tantaram-piainan'ny tsirairay avy Andriamanitra. Fa Andriamanitra mpamindra fo sy miantra ianao. Ary Andriamanitra be fitiavana tokoa ianao Tompo. Dia mitalavo famindram-po aminao izay. Tompo ny vavakay, ny atakay, akambanay amin'ilay ataka tsara indrindra nampianarinao anay manao hoe rainay hozy izay ny an-danitra. Ho masinana eny anaranao. Ny fanjakana atao any amin'ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo ny io izay anona ny sahazoana ary mamelany tahaka ny namelana izy nletika taminy. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafahana. Fanao amin'ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Rehefa malalo amin'ny Tompo mitsangana handray ny teny somafaly. Entin'ny Tompo hamafana ny helontsika. Fa hoy ny soratra masina, izay manafina ny fahotana tsy ambininy, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po. Hoy ny Tompo aminao, izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Ambara ary fa voavela ny heloko ireo ny anaran'ny masina. Samia mideran'ny Tompo manao hoe sambatra ny olona sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova ary tsy misy fitaka ny fanahy. Mazoa toerana ry avy. Izao dia tonga eo amin'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo isika. Dia raha misy sampana afaka mihira dia anao ny hira ry zareo.
ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia ry Jerosalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'ny Andriamanitra vao omina tahaka ny ampakany efa miaingo iana amin'ny vadiny ary nahare feo avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro ny tanàna masina dia Jerosalema indro ny tanàna masin'Andriamanitra tabernakelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary ireo olona ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Araka izay ary ry havana, mivelatra manoloanantsika ny fanasan'ny Tompo, manambara ny fanatrehan'ny Tompo sy ny fahasoavan'Andriamanitra ho mitsangana ary asandraton'ny Tompo ny fontsika. Hoy ny Tompo, indro efa mitsangana eo ambaravarana aho ka mandondony. Raha misy mihain'ny feoko dia raha misy mihain'ny feoko mamoa ny baravarana dia hita ao amin'ny aho ary izy amiko. Amen. Mivavaka isika. Fantatra efa tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao ry Jesosy Kristy ny mpamonjy aminay. Anao avy koa ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Idira sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao isan'andro ny anjely tsomby amin'ny alina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny maritiora ary ny olom-baovaka efa sambatra ninao. Ho avelao reny feonay mba hiombona amin'ny feon'izy ireo, misanitra sahady ny fanjakana sy ny fiodiana hoe fa i Jesosy Tompo tamin'iny alina iny izay namadiany azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso, hano, ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no atao ho fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia misy amin'ny tena rehetra fa ity ny rafo dia amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no atao ho fahatsiarovana hinao ny misity ianareo. Fa naovinao ianareo ny mihinana ity ny mofokely sy misita amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesany Tompo ianareo mangatsia ny andeha ary isika hivavaka hangataka ny fanahy masina. Ry Tompo ray any an-danitra, indreo tsy zahay manao hoe toanatianao ny fahatsiarovany fahatongavan'ny zanak'avyolona, ny fijaliana sy ny fahafatesany, ny fitsakarana tamin'ny toeran'ny maty ary ny fiakarany tamin'ny voninahitra sy ny fitoana ny mandraky. Ary miandry sy ny talaon'ny fijerenany izahay, fomba ampianao ny voninahitra ao ny fanatokisarana. Taio tanteraka izay sakramenta maty sy mandihy, ary mba ho ikeo fiendrikilay fanatokatokana sy tanteraka natoerana dia mandeha monja ho anay teo amin'ny azy fijaliana famelana ny Jesosy Kristy ny mpamonjy. Tompo ray any an-danitra, aoka hiasa ny fanahinao masina, hamasiny ny mofo mba hanambara ny tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny toraka izany ny kapoka mba hanambara ny ranon'i Jesosy Kristy ilay. Hiasa aminay ny fanahinao masina mba hahatsiarovanay ny tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranon'i Jesosy Kristy tomponay rehefa mpandraisana ny mofo sy ny kapoka. Ny fanahy masina no aharianao, hamelomanao, hanamasinanao ary hanomezanao anay ny zavatra rehetra. Meno anay ry Andriamanitra antsika eo ny fitiavana sy ny famindrampinao.
ao amin'ny Jesosy Kristy tamin'ny anarany no fizakany izany. Minofo izay nivakiantsika firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika izay nivakiana eo antsika. Satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapokin'ny fisaorana isaorantsika dia faifina amin'ny rano Jesosy Kristy hipetratsika, ny rano fanekena vaovao izay nalafitra eo antsika. Dia ripetraka isika. Ny raha voalahatra no irantsika dia hiditra ny fizarana ny mofo sy ny kapoka.
hari isika diovempo amin'ilay vavaka fanekentena manao hoe tendro fanekavisana tendro ambany ira efatra amby dimampolo amby roanjato andininy fahary. Presso hanno i timi tena sono attraversati arrivano. Ketika menjadi pasti ini kami naruriri kaitini waktu dengan mifani kina beboy dela cakawan maru kami lagi kita jangan kita terima lagi misi ian setanau jahiti yang ya benar nanti sanawani dia benda tadi papa na itu pun pamilang kili paniminawan itu dari udah pun dati na hindi harkan panin mas benar na gitu ini katanya uang sih kadai nadai ni panatan itu jawari ini hakata dari ini na uang sih anu naran Joshua kuota akan nadai senariwan Joshua dia mandiana kaizani kuwa ka mamakatsara singyur na maki ari tapakita amin'ny kinona toy pa nampianarana nareo ka mazity amin'ny fisaorana amin'ny okaipitaka yan Bebe kayo muna ng gulungan kapuka si
Mira enina sy telonjato ry avana ataontsika eo am-panatatazana ny rakitra. Enina sy telonjato FFPM. Tsika anolotra ny rakitra ny hira ny tokony harena. Zao dia tonga eo amin'ny fotoana natanterahany ny sambin'ny diakona sy ny olona ny afatra ankira ry avana. Ka ho fiomanana amin'izany dia mangataka feon-kira avy ao amin'ny mpitendry. Mialohan'ny irosoantsika amin'ny afatra ankira dia tsara ampahafantarina antsika fa tsy eto ny ray aman-dreny mpitandrina
fa lasa any Antsirabe izy, nanokana amin'ny fomban'ny fiangonan'ny fankalazana fa enimpolo taonan'ny akademia miaramila. Dia mifapaka ho azy antsika tanterahany andraikitra izay ataony ao anatin'izay hahatongava ny soamantsara ka fahoana soamantsara amintsika amin'ny Pentecoste. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Izay fikambanana olona sy diakona eto amin'ny fiangonana izay misy antsika dia nolotra afatra firy roa ihany no hira ho raisinay ry havana, dia ny amin'ny roa ny fomadio efa antsika afaka miaraka mihira aminay ianareo. Dia misy hira ao amin'ny firahana fanampiny fa 750 3F finoana fanantenana fitiavana. Izay no hira andraisanay anjara amin'izao herinandro ny fanahy masina izao.
Mampatsiahy antsika fa mbola misy ny amin'ny rapitso amin'ny Eninora iarahantsika amin'ny sampana tanora kristianina. Vao manasa antsika ampitiavana ry havana. Asaina hitsangana isika handray ny afatra indray ny fivavahana. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Andriamanitry ny fanantenanana amena anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina ho aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Azo toerana vavahamadio. Ho an'Andriamanitra rerana ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rasotsika rehetra.